Pejin'ny fahasalamana ndraiky kosa noho ny tsy fampin'ny entimana ny isa-tokantrano amin'ny fanatanterahana ny fitsaboana ny maso ny sofina dia mikarakara hetsika iray herinandro ny fahasalaman'ny maso ny sofina ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny maro moa izany. Fitindravaka Andriamanalina eo amin'ny saran'ny Stefana Razafy Mandiba ny tsara ho fantatra manodidina izay. Tamin'ireo marary misa 40 sy 100 no raisina teto anivony ty tobim-pahasalamana ity naritra ny volana febroary 13 sy 14 dia ny 12 no marary maso raha toka 4 ireo narary sofina. Ny tobim-pahasalamana teto Isotry moa nandray ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro ny fahasalaman'ny maso sy ny sofina izay karakarain'ny commune amin'ny alalan'ny DASSP miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka aminy izay toy hatramin'ny 5 aprilo avy izao. Fizahana ara-pahasalamana maimaim-poana momba ny maso sy ny sofina ary fanomezana fanafody sy solomaso amin'ny vidiny mirary moa no atao mandritra ireo daty ireo. Ny tanjona moa dia hanatsarana hatrany ny fandraisana ny tanana ny fiahinana ny fahasalamana koa ny eto Antananarivo renivohitra. Ny hetsika izany dia atao hoe herinandro ny fahasalaman'ny maso sy ny sofina eto amin'ny tanàna Antananarivo. Nangonina eto amin'ity toerana ity izany ireo manampaizana manokana mijery ny maso sy mijery ny sofina izareo olona ka ny fizahana ny maso amin'izany dia maimaim-poana fa ny vidin'ny solomaso sy ny vidim-panafody no atao amin'ny mirary. Efatrandro no isian'ny hetsika ka isy ny fitetezana ireo tobim-pahasalamana efatra eto Antananarivo renivohitra mandritra izany. Ny androany dia ny teto Isotry Rapitso dia eny Volisarika Namontana, ny 5 aprilo avy izao kosa dia eny Andravoahangy. Mba hanatsarana ny fiahinana ny fahasalamam-bahoaka moa dia ampiana 2 ireo tobim-pahasalaman'ny commune efatra efa misy amin'izao fotoana izao ka isa iray isaka ny boriboritany raha ny fanambarany ny PDS Edgar Razafindrava androany.